Maranantsika izao fampalalam-baovao zao ny pejin'ny kolontsaina zavakanto natao ampitana afatra anatsarana soratra ho ny mpanoratra iray nolona nandritra ny 30 taona tanatin'ny fanoratana tononkalo tsy ho lefony taona fa hipetraka ho lova ho an'ny taranaka raha ny fanazavana andeha rahantsika atao anatin'ny ity fanadihadiana nataony farany aina Razafindravelo sy Ivitranelina ity ny Antsipriany Mombizay. Izy no rakoto voambola-tiana ny mpanaraka ny haino aman-jery amin'ny anarana hoe ny Vetso. Mpanoratra, miavaka amin'ny fandikana ny oam-pitenenana amin'ny teny vahiny ho amin'ny teny malagasy ampiana rima. Raha ny famotena ny hafa tena najafajafa no heverinao mialofa ianao ny tena navo dia disoevitra ianao. Mandalo dingana maro vao mirafitra toy iny ny oam-pitenenana amin'ny rima iray. Citation andreo filosofa fa fantenako zany izay fijery miabo. Rehefa avy mifantona misy amin'ny teny anglisy, misy amin'ny teny frantsay dia raisiko ny dictionnaire, raisiko ny raki-bolana, avadibadiko ny interneto, hijerevako andreo voambolana sarotra dia zay zany vao mampiady rima ihany koa satria zay ny vetso ma poeta azy ilay rima dia be dia be zany lalana diavina rehefa mandika citation anankiray. Ny alohan'ny fidirana tamin'izay fananarana amin'ny oam-pitenenana izay dia nilona antaona maro tanatin'ny famoronana tononkalo iny Vetso. Nenga avy tamin'ny fanitsinana taona mpampianatra azy tany an-tsekoly tamina fakana tonokalon'olona iray no nanana ny ampopo ametraka ny talentany tamin'ny famoronana tononkalo. Ny 14 septambra 1927 izy no nahatsangana tononkalo voalohany. Ny Vetso tsy nitsahatra ny nanoratra foana izy fa hatramin'izay kosa nefa ny tononkalo nosoratany soratan'ny Vetso dia fijery miabo avokoa. Za zany tsy manoratra raha tsy anatsoahako lesona ilay asa soratra ataoko. Le manana teny filamatra telo moa ny Vetso, ny safidiko, ny tobam-bidiko, ny fahombiazako. Zany hoe tiako zany mampianatra ny manodidina ahy, ny zanako, ny ankohonako hanana safidy tsara dia fantany tombam-bidiny dia mahomby izy amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Amin'izao fotoana, mankalaza ny 30 taona nanoratany ny Vetso izay mariana ny zoma 14 janoary zao ao amin'ny tranombokim-pirenena Nosy. Ho azy, natao ampitana afatra ny asa soratra ka hitohy amin'izay lalan'izay hatrany ny asa ho ataony amin'ny taona manaraka. Izay ankora tompoko lasy tompoko vava manakatona izao fampalalam-baovao zao ankasitrahana fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany raha anao arinana izao fampalalam-baovao zao amin'ny valora sasany ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay iarahana amin'ny rojo Christelle Rakotomalala izao kosa dia mametraka ny veloma mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.